Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ho RTV ho amin'ny ity sabotsy alina voalohany volana desambra taona 2024 ity no manasantsika rehetra amitiavana mpanazana ihany koa anaraka ny antsipiriam-baoantsika hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny-baovao. Mpisolovava iray no nisy nidaroka tamin'ny fomba feno habibina tetsy ANTANIMENA io marain'io. Nanamafy kosa ny polisy-pirenena fa tsy avy amin'izy ireo ireto olona izay nidaroka ireto. Esekilany efa nametraka fitoviana ny olafitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Efa fomba mazatra n'ireo mpanao politika eto Madagasikara kosa ny mangina sy misitaka rehefa tsy lany ny kandida izay nitohanan'izy ireo na tsy naomby tamin'ny fitohanana iray. Efa misy kosa ny fanafody manasitrana ny tsindokaretina VIH/SIDA eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nototsaina androany araka izany ny fampafantarana izany. Eo amin'ny lafiny fitaterana dia mihamafy hatrany ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Mbola hihamafy anefa izany rehefa tonga ny vaninandro ny fety eto amintsika. Izay ny lohatenim-baovao ary manasantsika rehetra zany anaraka ny antsipiriam-baoantsika hatramin'ny farany na isika izay manaraka mivantana amin'ny fahitalavitra na isika izay manaraka mivantana amin'ny Facebook. Eo ihany koa ny manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny Star Times canal 107 ary indrindra isika izay tsy mahafoy anay eny anatin'ny tambazotra serasera YouTube. Eo amin'ny maresaka momba ny tranga mpiaramonina no etsika anokafana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity niparitaka nanerana ny tambazotra serasera Facebook androany ny herisetra sy ny fidaroana mpisolovava iray tetsy ANTANIMENA io marain'io. Fantatrary fa dia nametraka fitoviana amin'ny olafitry ny mpisolovava eto Madagasikara manoloana ity tranga ity. Akoatran'izay dia nanamafy ny teo anivon'ny polisy-pirenena fa tsy olona avy amin'izy ireo ilay nidaroka amin'ity mpisolovava ity. Akoatran'izay ihany koa dia mandeha ihany koa ny resaka amin'izao fotoana izao fa zanaky ny lehibe mpiandraikitra ny fitandronan'ny ain'ny PRAIMINISITRA izao navandoza tetsy ANTANIMENA izao. Andeha hoaratsika iny fanadihadiana iny hoentiny tantely raha be ny lalana teo amin'ny sary nitiavana rakotontina. Toy izao ny zava-nitranga teny ANTANIMENA io marain'io. Olona manao fanamiana sivily no nidaroka olona iray izay voalaza fa mpisolovava. Vetivety taorian'izay dia niparitaka tany amin'ny tambazotra serasera ity horonan-tsary ity. Taoriany nidaroka natao tamin'ilay mpisolovava teny ANTANIMENA iny dia nentina avy hatrany teny amin'ny polisy sentrale izy rehetra ka rehefa hita fanaratra mafy ilay mpisolovava dia nalefa avy hatrany teny amin'ny hôpitaly AGRA ka nanaraka fitsaboana avy hatrany. Nanambara ny teo anivony polisy-pirenena fa tsy polisy ireo namono. Mandehany koa anefa ny resaka amin'izao fotoana izao fa zanaky ny talen'ny fiambenana eo anivon'ny primature ny iray tamin'ireo nidaroka. Ny roa ambiny kosa dia ao anatin'ny force spéciale eo anivon'ny primature. Ao anatin'ny fanadidina tanteraka nefa ny polisy-pirenena amin'izao fotoana izao ka tsy afaka ny anome fanazavana ankoatrin'izay. Tsy mbola fantatra treto no tena zava-nisy na tonga iny fidaroana iny na dia efa samy manana ny filazany aza ny olona natry-maso teny an-toerana. Mbola manana ny antsointsika hoe présomption d'innocence izy mandrapavita amin'ny fanadihadiana dia mandrapavita amin'ny fanadihadiana dia tsy ho avoakanay ny mombamomba azy amafisiko alohan'ny andraisan'ny olona ny hafa namana hafa ny fitenenana amafisiko fa tsy polisy ilay nikastanana ny nahatongavan'ilay polisy teo dia navotra amin'ilay olona voakastanana. Zay no fanambarana avy amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Etsy ankilany efa nametraka fitoviana teny anivon'ny brigady misana ny adeloka behivava kosa ny olafitry ny mpisolovava taoriny ny zavanseho tamin'ny naman'izy ireo. Manameloka tanteraka ity zava-nitranga ity mo ny olafitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Antony mety nahatonga izany olana izany
dia tsy tokony izy mihitsy zany aminay ilay fikasihan-tanana dia eto zay dia miteny tany horen-danitra fa tsy maintsy mamaly amin'ny lafiny ara-pitsarana ny olona navita izao fikasihan-tanana natao tamin'ny namana izao tsy ekena mihitsy tsy maty manota sy ireo manana karazana fahefana kely manao azany fara-para-pahefana zany fa dia itolo zay ary anaraka hatramin'ny farany ny fandeha ty fiadrava ty azo tokony isy hoe ateo ny tsy fanasasiana ho an'ny olona saharamafy tokoa satria dia olona telo laby zao ny olona namono azy ary mbola efa tonga tany polisy dia mbola nahazo menasindray hoe na mivoaka eo dia mbola plus amin'ny olona zany fikasihan-tanana zany zavatra ny zavatra tsy azo ekena mihitsy zany na manahoana fa eto tany-tandalana meto ary tany misy fanjakana meto dia tokony mba samy manaraka an'izay ny olona raha misy olana eo amin'ny fiarahamonina fa tsy anao lalàna ho an'ny tena ny olona. Raha ny voalaza ihany koa dia nahazo fandrahonana ilay naka ny horonan-tsary tao anatin'ny tambazotra tserasera. Nanambara ny mpitandro ny filaminana fa tokony ametraka fitarainana ihany koa ilay olona niaran'ny fandrahonana. Ny polisym-pirenena dia miavatra any izay olona misy fanohitohinana ny zo maha-malagasy azy ka raha ohatra ilay olona manana fitarainana aty anivon'ny polisym-pirenena ary mino ahako fa nany anivon'ny gendarmerie ary izy dia manao an'izay dia miavatra any ireny olonireny ny mpitandro ny filaminana. Raha ny vaovao farany voaray eto amin'ny fahitalavitra ao RTV moa dia efa voasambotra ny mpitandro ny filaminana zany amin'izao fotoana izao ilay nanao akanjo mangamanga tamin'ny fanadihadiana iny izay nidaroka an'ity Mpisolovava ity andrasana ihany koa zany amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ireo hafa etsy ankilany dia mbola tsaboina any amin'ny hopitaly moa ilay Mpisolovava izay niarany zany daroka sy famonoana tetsy ANTANIMENA izay hitantsika eo ihany niteo ity raharaha ity fa eo amin'ny maresaka politika dia efa fomba mahazatra ny mpanao politika ary tsy mahagaga ny mpanara-baovao intsony ny fahitana azy ireo misitaka aoriana ny fifidianana sahala amin'izao mety ho heverina fa tsy naomby nandritra ny fifidianana na ihany koa tsy lany ny kandida izay notohanan'izy ireo fa misy amin'ireo mpanao politika koa anefa no miezaka zany mivadika balitao ao anatin'izay fanginana izay mba tsy amfantarana an'izany mivantana maromaro ireo mpanao politika no efa nanao fanambarana tato ato fa hisitaka kely amin'izay fanaovana politika izay anisan'izany ohatra ny talefa ampelevakevitra ny kandida Erajananampianina Ramatoa Ontinarialy teo ihany koa ny kandida Roland Natsiraka izay samy efa nanambara fa hisitaka amin'izay tontolo ny politika eto Madagasikara izay tantely rabe ny lalana sy tiavina rakotondrina. Samy nanaiky ny rehetra fa nisy ny lesoka tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany iny. Efa maro ireo kandida sy mpanao politika nilaza izany. Anisan'izany Andriamatoa Roland Natsiraka. Nambarany tany Tomasina fa maro ireo olona tsy nifidy sy ireo biro-pifidianana tsy misy kanefa noforonina. Avolenta ny fanokotikinam-bato sy ny fampiasana vola tamin'iny fifidianana iny. Nanambarany koa ny tenany fa tokony anjaka ny filaminana eto Madagasikara. Miantso ny rehetra ihany koa izy anaiky ny valim-pifidianana mba tsy hisiany ny krizy na dia teo aza ny lesoka maro samihafa. Hiato amin'ny fanaovana politika aloha ary mbola tsy hanoana kandida aloha hatreto. Araka ny voalaza Ramatoa Ontinarialy ihany koa dia isintona amin'ny fanaovana politika izy nandritra ny fotoana voafetra ka iompana amin'ny sehatry ny sosialy sy ny serasera ny tenany. Nanao fanambarana antaratasy mihitsy moa ny tenany taoriany ny famoahana ny valim-pifidianana.
Izany makasika nefa eo amin'izay resaka politika izay ihany dia anisan'ny teraka resabe ihany koa ateto Madagasikara taoriana ny famoahan'ny fitsarana avy momba ara-panorenana ny voka-pifidianana ofisialy fa tsy nitovy ny isan'ireo mpifidy voasoratra anarana teto Madagasikara izay navoaka ny ACC nandritra iny voka-pifidianana ofisialy iny sy ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana izay navoaka ny CENI ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana tamina mohan'izy ireo ny voka-pifidianana vonjy-maika amin'ny Nitondra fanazavana makasika azy iny araka izany ny filoha lefitra ny CENI Andriamatoa Tery Rakotonarivo andeha ratsika avy hatrany izay fanazavana izay teo micro ny Tsenita Soalalaina sary ny rivo Rakotondina. Ny CENI ny antsoina hoe liste ny antsoina hoe mpifidy isan'ny mpifidy voasoratra anarana dia ny voasoratra anarana ao anatin'ilay liste mpifidianana 9,913,599. Ny fanadihadiana mba nataonay ny eritreritray satria na izahay aza dia mbola ametraka fanontaniana sy angata-panazavana kely ihany koa any amin'ny ACC hoe inona tokoa natonga zay. Fa ny fanadihadianay dia zao mieritreritra zay hoe mety ireo le rajout ny antsoina hoe rajout manko dia ohatra hoe za zao misoratra anarana ao Ambatomaro eto Antananarivo tamin'ny andro mpifidianana nefa aho namitahiraka Antuliara dia araka ny voalazan'ny lalàna dia za satria mpiasan'ny CENI aho dia manana dérogation afaka mifidy any amin'izay toerana amitako hiraka dia tratra ny fifidianana tany dia tany any mifidy ka rehefa mifidy any aho satria za tsy ao anatin'ilay liste dia tsy maintsy soratana eo ambany dia zay le antsoina hoe rajout dia za le misoratra eo ambany io anefa za koa anefa efa mpifidy misoratra aty amin'ny faritra aty Ambatomaro dia raha mbola ho isaina zany le za misoratra tany Antuliara nefa le za misoratra eto Antananarivo efa voaisa dia hitanareo amin'izay fa lasa indroa zany ny voaisa. Zay zany ny fanazavana maimaika momba azy io zany hoe mety ho nisainy tao anatin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ireo le rajout zany hoe ireo le olona nanao mission ireo le observateur ireo le délégué ny candidat ireo mpiasa-panjakana mamita hiraka ireny olo reny moa ko afaka mifidy any amin'ny zay toerana atratrarana azy amin'ny andro mpifidianana. Afa nitondra tolokevitra mahakasika ny anatsarana ny fifidianana fiodinana faharoa totosaitsika ny fasimy amin'ny volovolo desambra ho avy zao kosa nisetra fanarama tamin'ity androany ity araka izany dia nanao tatitra ny fanaramaso nataon'izy ireo ny fifidianana izy ireo maro ny resoka izay hitan'ity asetra fanaramaso ity nandritra ny fiodinana voalohany anisan'izany ohatra ny tsy fanaran-dalàna izay nataon'ireo candidat izay nanao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana manoloan'izany rehetra izany dia mitondra tolokevitra izy ireo Tsenita Soalalaina sy Tiavina Rakotondrina. Maromaro ireo teboka nokan'ny sampana safidy amin'ny fikarakarana ny fifidianana tamin'ny fiodinana voalohany. Distrika miisa 430 sy fokotany 774 moa no nanaovan'izy ireo fanaraha-maso tamin'iny fiodinana voalohany iny. Tokony ho faritana mazava ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fampelezan-kevitra raha nambaran'izy ireo. Be loatra mantsy ny elanelana amin'ny fahafana manao fampelezan-kevitra amin'ireo samy kandida. Tokony haparitaka manerana ny nosy ihany koa ny mpitandro ny filaminana ifeny tsy fandrimpahalemana sao mantsy isy ny anararoatra. Tokony ho jerena manokana ihany koa ny birom-pifidianana eny amin'ny faritra Androy andrefanatsinanana satria ireo no tena nahitana tsy fampin'ny fitaovana tao anaty birom-pifidianana. Sosokevitra nay zany mahakasika ny hoe andro mpifidianana iny dia voalohany tohizana ny fisarana taram-pifidianana izay mbola hita any amin'ny fokotany. Faharoa amafisina ny fahampalalana ny andraikitry rehetra amin'ny andro mpifidianana sy fampiofanana ny mpikambana amin'ny mpifidianana amin'ny fikarakarana amin'ny famahana olana indrindra ny fanisana vato sy ny fandrafetana ny PV. Tokony raisina ihany koa fepetra rehetra mba tonga mialoha ny fitaovana sy ny kirakira mpifidianana indrindra nisy mpifidianana sy ny bulletin ampy isa araka ny mpifidy zany. Dia mila amafisina ihany koa fanazavana ny firenena dia tohizana ny fiaraha-miasa tsara izay efa misy eo amin'ny CENI sy ny mpanaramaso ary mila amafisina toromarika mena amin'ny mpifidianana mahakasika ny hoe mpanaramaso. Noho izay dia hoe mahakasitraka niezaka fampisina mangarahara nataon'ny ACC
ary tokony toy sy atsara koa zany amin'ny fiodinana faharoa. Fa ity kosa hoe maro ny fitaraina sy fitoriana azo ny raisiny nefa tsy mitombina daholo. Dia noho izany izay safidy zany dia ezaka efa anatina ny ACC anontany an'zareo ahoana fomba nanam-pirofo azo ampiasaina amin'ny fitoriana mitombina ankoatra ny PV ny andro fifidianana izay efa misy lanjany fitsarana. Nanambara ihany koa izy ireo fa tara ny fandrafetana fitanànan-tsoratra satria 3 isanjaton'ny hebrom-pifidianana ihany no nahavita izany talohany tamin'ny 10 alina, ny 5 isanjato kosa dia taoriny tamin'ny 10 alina avokoa. Na dia nisy kosa ireo lesika maro samihafa dia mankasitraka ny ezaka fampisina ny mangarahara izay nataony CENI sy ny ACC izy ireo ary tokony toy izany mba hiatsara amin'ny fiodinana faharoa. Amin'izay isetry ny politika izay ihany dia nisokatra nanomboka androany voalohan'ny volana desambra amin'ny fanavozana indray ny lisym-pifidianana manerana ny Madagasikara raha ny fanambarana izay nataony filohan'ny voamera-pirenena maleo tena misanany fifidianana ery rakotomanana nambarany nefa fa ity fisokafan'ny lisym-pifidianana ity dia tsy misy idirany amin'ny lisym-pifidianana izay ho ampiasaitsika ao amin'ny fiodinana faharoa totosaina ny faha 7 ny volana desambra ho avy izao. Ndeha hoarahantsika amin'ny ampahany ary izay fanambaran'izay. Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana higadina raha-pitso voalohan'ny volana desambra ny fanavozana isa-taona ny lisym-pifidianana koa manentana antsika vahoaka feno 12 taona manana kara-panondrom-pirenena mbola tsy very zo anatona ny fokotany misy antsika avy manerana ny nosy mba hanamarina ny fisoratantsika ao anatin'ny lisym-pifidianana. Raha mbola tsy nisoratra anarana isika dia manentana mba ho tonga maro anatotosa izany adidy fototra izany mba hahafahantsika maneho ny safiditsika ankalalahana amin'ny fotoana natokana amin'izany. Manentana ihany koa ireo tompon'andraikitra rehetra, ireo tompon'andraikitry ny fokotany, ireo amin'ny fiarahamonina politika sy ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mba handray andraikitra ary anara-maso ny fizotry raha ny asa izany mba hamatotra kokoa ny lisym-pifidianantsika. Aoka tsy ho adinontsika fa ny fiatanantsika mianakavy handray anjara eo amin'ity fanavozana lisym-pifidianana ity no hampandroso sy hampanjary ny lisym-pifidianana manaraka koa manainga mavesatra antsika rehetra ary anatotosa izany adidy masina izany. Farany ny lisym-pifidianana izay vokaritsika izao amin'izao fotoana izao dia tsy miatra raha tsy ao aoriana ny faha 15 ny volana May 2024 fotoana hifarana ny fanavozana isa-taona ny lisym-pifidianana. Dia samotain'Andriamanitra avokoa sika mianakavy masina ny tanindrazana. Eo amin'ny lafiny politika izay ihany dia nanambara ny kandida larana 2020 Marc Karavalamanana io arivo io fa mbola ty azy ny olona any amin'ny faritra aprofon'izany ny nandraisany vahoaka azy tany amin'ny faritry Morafiny be atao anatiny izay herinandro izay akoatran'izay ihany koa dia nandray anireo kandida izay anohana azy ao amin'ny fiodinana faharoa. Ity kandida ity anisan'ny kandida izay nanapa-kevitra ny anohana azy mantsy ny kandida Eliana Bezaza teo ihany koa ny kandida Faniso Herinaivo izay noraisiny tamin'ity androany ity tery amin'ny fo be toerana na ny quartier général nanao ny fanadihadiana haja Manontsoa. Tafavela indray eto Antananarivo zao ary dia faly tena faly satria avy navitany ny tapany avaratry ny nosy iny zany hoe faritra Sava zany dia faritra Sofia tonga samotsara eto ary dia niona tamin'ireo olona any toerana fa androany ihany koa natokavako teto natonga andreo le mpiara-dia hatramin'izay tamin'ny 2001-2002 izay italianinga Rataviditsonandreparana reo le sady kandida izy no mitondra andreo le mpiara-dia taloha tena natsiaro ahy
satria netiny tao momy netiny tao iveme netiny tao betsaka raha le mpikambany dia efa aveo indray a nahita koa ny kandidato ny bezaza eliamina izay tena vonona tanteraka no iasa iaraka toy aminareo hoe miresakelitsika tia laza amin'ireo zany a fa reo olona natevon-daharana miampy amin'ireo sampana maro samihafa ny fiangonana tena mabe fanantenana ary mino a fa nibata fandraisantsika fa ny matarotro nareo zay ny tiako zavatra aloha zany zao androany ary dia reny zao hitanao faranterekoa reny olona avy any amin'ny faritra zay nanamafy mihitsy fa disy le filazana fa hoe tsy tia ny olona avy any amin'ny faritra fa olona te iseho aty amin'ny sehatra politika le ny teny reny zay ny anankiray azoko resahana. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia efa misy ny fanafody izay mahasitrana ny tsy mikaretina VIH sida amin'izao fotoana izao. Ohatra faingo telo isan-jato ny vahoaka malagasy moa no fantatra fa mitondra nyity tsy mikaretina VIH sida ity raha ny fanadidina izay natao. Azo tsaboana tsara araka izany ny VIH sida raha toa ka manantona ny mpitsabo reny ireo olona manao ny fitaliana. Ny olana mantsy dia ny 10 isan-jato n'ireo olona izay mitondra ny tsy mikaretina ihany no manaraka fitaliana ka sarotra zany no hitsaboana nyity tsy mikaretina VIH sida ity. Androany moa no andro iraisam-pirenena izay iadinina amin'ny VIH sida ka anisan'ny nankalaza izany isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanetanana ny olona iady amin'izany tsy mikaretina izany. Manao ny fanadidina Anjamina nomenjanary. Fantaro ny toe-pahasalamanao manaova fitsiliana. Io no loha hevitra no entina nankalazana ny andro maneran-tany iadina amin'ny sida raha ny teto Madagasikara. Tsy mbola tena mavitrika manao fitiliana mantsy ny vahoaka malagasy, manodidina ny 10 isan-taona ihany no manao izany fitiliana izany, ka izay indrindra no nisafidianana io loha hevitra io. Manomboka 12 taona ka hatramin'ny 27 taona moa ny salantaonan'ireo izay mitondra io tsy mikaretina io raha ny eto Madagasikara. Efa afaka tsaboana tsara kosa io aretina io amin'izao fotoana izao, fa saingy mipetraka ho olana ny tsy fanatonana tompo fahasalamana ho an'ireo olona sasansasany ny mitondra ny tsy mikaretina. 10 isan-jato n'ireo fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina ihany manko no manaraka ny fitiliana ara-dalàna. Ny tanjona nefa hatratrarana izany ho 10 isan-jato ny taona 34. Tsy tokony hisalasala araka izany ny tsirairay anatona ny tompo-pahasalamana satria maimaimpona avokoa ny fitsaboana mahakasika ity aretina ity. Ary 70 isan-jato ny olona notsaboana dia efa sitrana avokoa amin'izao fotoana izao. Ny aretina sida efa misy moa fanafody araka ny voalazantsika teo. Ny tena tsara aloha zany dia raha voatily any ampiandohan'ny aretina zany ny tsy mikaretina VIH amin'ny olona anankiray. Azo tranona zany le satria ny fanafody io izay ARV ny anarany dia fanafody mahomby amin'ny fitsaboana ny valana aretina sida. Mahomby le izy satria rehefa misy rehefa manaraka tsara ny toromarik'ny dokotera ka mihinana tsara ny fanafody io ny olona marary mitondra ny tsy mikaretina dia rehefa atao ny fanaraha-maso ara-pitsaboana zany dia tsy ahitana ny soritra aretina ny VIH io ao amin'ilay olona. Ny zavatra tombony zany azo amin'izay dia hoe miaina ohatran'ny olona rehetra, manana taham-pahavelomana mitovy amin'ny olona rehetra, afaka miteraka, afaka miasa, afaka mahatratra ny tanjona rehetra eo amin'ny fiainana. Ny anankiray fotsiny dia hoe ny fanafody zany no tsy maintsy hohanina mandrakizay zany, mandrapahafaty zany. Ankoatra ny fanaovana fitsiliana dia zava-dehibe ihany koa ny fampiasana fimailo mba ho lavitra ny iay. Ity kapoty na fimailo ity dia zaraina maimaim-poana ary tsy azo amidy fa ho an'ny mpampiasa aza dia maimaim-poana. Dia iangaviana zany tsika mba tsy hivarotra anazy tompo fa mety mampidonja le mivarotra anazy fa aleo ho an'ny mpampiasa azy fotsiny. Ny mamila an'ity dia manatona ny association sy ny mpiara-pimbonatoka rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny sida. Maimaim-poana io kapoty mangamanga io tompo.
tamin'ity androany ity olona manodidina 500 no nanao fitiliana maimaimpona nandritra ny fangalazana ny hetsika tetsy Ambohijatovo ary tsy nisy nitondra tsy mokaretina avokoa ireo nanao fitiliana. Nisy ihany koa ny fampahafantarana ny tsirairay bebe kokoa mahakasika ny tsy mokaretina VIH sida. Inary somary verinatsika kely ny lafin'ny politika anisan'ny naneo hevitra tamin'ity androany ity ihany koa zany mahakasika ny fitsidihana izay nataon'ny Marc Ravalomanana candidat fa 520 ny fitiavan'ny vahoakazy tany amin'ny faritra andeha rahantsika avy hatrany izay fanokevitra izay teo micro sy ny sary mety ny aja maminantsoa niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana moa izay nandeha nisotra andreo olona izay nifidy azy tany amin'ny région Boeny sy région Betsoboka iny tamin'ny fokomoaly zany dia nitoy nomaly sy niloany satria misy tamindreo district aloha dia nazaon'ny président Ravalomanana vato ambony 60%, 70% ka tsy maintsy nandeha nisotra ndreo vahoaka reo ary nijeriny zava-misy ihany amafisina fa izay ihany ny vahoaka any dia tsy mahafoy azy mahatsiaro azy ary mbola mitady azy noho izay fandriam-pahalemana tsisy zay io koa noho ny fanavakavana zay tsisy teo aminy satria na ny zanakay tany ary dia nazo an'izany blouse nazo an'izany kitapo nazo an'izany cahier zany vita ny sekoly vita ny hôpitaly tany any ambanivohitra any ny androany izay zao dia nitsidika tany an'izany commune ny 5 sy commune ny mora feno zany tena lavitra andrina zany anefa mbola misy ihany ny zavatra napetraka amin'ny président Ravalomanana tamin'ny fotoana Manakory on RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3 amin'ny 15 décembre au Petit Palais Mamasina manomboka folo ka hatramin'ny 20. Yo! Nanagasy Valera Valera Zandre Misandri Sikni Madera La musique ninai foti wera wera Toizantsika ny fampanambavao amin'ity alina ity hanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny taom-piasana vaovao 24 raiky amby 20 sy ny fanokafana ny taom-panabeazana 24 sy 20 ho an'ny fikambanana ny mpanazava stily eto amin'ny Madagasikara ho an'ny faritany Analamanga Atsinanana atetsy amin'ny FLM tetsy amin'ny faritra Ambolokandrina moa no nanatanterahana an'ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity tonga nanotrina izany ny solitena ny fobe-pikambanana eto anivo ny tily sy ny mpanazava eto Madagasikara andeha rahantsika ny fanadidina oenty ny fanela randriana tenaina teo amin'ny sariny afitra lalaina iray amin'ireo faritany izay mivondrona eo anivo ny mpanazava stily eto Madagasikara ny faritany Analamanga Atsinanana mahatratratra any amin'ny vali-polisy any ho any ireo fivondronana izay mivondrona eo anivony ity faritany Analamanga Atsinanana ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany ny taom-piasana vaovao 24 hatramin'ny 220 ny fianindry andalana tamin'izay ihany koa ny fanokafana ny taom-piasana vaovao 24 sy 22 ateto amin'ny FLM Ambolokandrina afa akoatra n'izay fanokafana ny taom-piasana sy ny taom-panabeazana vaovao izay dia nisy ihany koa ny fanindrena sy ny fanolorana an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivony ity faritany Analamanga Atsinanana ity anisan'izany ny fanindrena an'ireo komity paritany vaovao ireo filoha praidi na ho an'ny faritany mpanazava zany na ho an'ny faritany tily
ireto ekipa praidy ireto no anatanteraka sy tarika ny fanabeazana ao amin'izany taom-piasana vaovao sy taom-panabeazana vaovao izany. Dia satria moa zany misokatra androany 1er décembre 2018 ny taom-piasana sy ny taom-panabeazana eto amin'ny fari-dranomasiny stily Analamanga Atsinanana. Ny zavatra tranga teto amin'ny FLM Ambolokandrina dia fanolorana reo tompon'andraikitra isan-tsokajany. Teo ny komity partany ny tompon'andraikitra isan-karazany. Teo ihany koa reo teo ny filoha partany mpanazava stily sy ny ekipa partany sy ny isa-paritra rehetrarehetra zany zay no zavatra nitranga tandroany teto amin'ny FLM Ambolokandrina. Ireo dia anatanteraka ny fanabeazana skoto mandritry ny 2018 ka hatramin'ny 2021 zay ny taom-piasana zany dia izy ireo no hitarika amin'ny fanatanterahana ny fanabeazana. Ny komity partany kosa dia anampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa fanabeazana tanterahan'izy ireo. Ho an'ny tily izay misehatra manokana ho an'ny fitaizana ny skoto zazalahy eto amin'ny faritany Antananarivo Atsinanana dia ny itaiza ny tanora zazalahy ilay ho tonga olombanina sy ho vonina ary ho tompon'andraikitra hiopana bebe kokoa amin'ny fanabeazana mirindra araka izany ny faritany tily Analamanga Atsinanana ary hipaka makany amin'ny beazina rehetra izay fanabeazana mirindra izay. Dia tsy miala amin'ny fototra ny skotisma izay mibanjina amin'ny alalan'ny lalàna sy fanekena ihany koa ny tily eto Analamanga Atsinanana ary hiantsehatra bebe kokoa makany amin'ny asa sosialy eny anivon'ny fiarahamonina. Manana tily eto Madagasikara dia mitaiza zatovolahy vonina sy vanina tompon'andraikitra ary mahaleo tena. Ho an'ny Analamanga Atsinanana manokana dia manana viana tokana izy dia ny hoe fanabeazana mirindra anaty firahalahiana skoto. Izany fanabeazana mirindra zany dia aompatsika bebe kokoa any amin'ireo mpiandraikitra sy beazina. Izany hoe ny mpiandraikitra dia ho tompon'andraikitra miasa ary mamoa voatsara. Isika rehetra kosa dia hiara hivohy ny sotoavina skoto izay raketiny lalàna sy fanekena. Ka ny fandaharam-panabeazana rehetra izay ho tanterahana dia entina ampivelarana ny ara-tsaina, ny ara-panahy, ny fihetseham-po ary ny ara-tsosialy, izany hoe ny firotsahana eny anivon'ny fiarahamonina. Ho an'ny fanabeazana eo anivon'ny zazavavy na ny mpanazava kosa indray dia hibanjina amin'ny loha hevitra hoe mifaka ao amin'ny taom-piasana vaovao sy ity taom-panabeazana vaovao ity. Tanjo ny mpanazava eto Analamanga Atsinanana ny hiakatra trany eo anivon'ny fanabeazana izay ho atolotra ireto mpitarika ireto. Vina izay napetraka ny faritany. Ny mpanazava eto Madagasikara izay misy ny faritany Analamanga Atsinanana dia fikambanana mitaiza zatovovavy tonga olo-pirenena vanina ho andron'ny fianakaviana ary ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. Fikambanana manome sehatra ireo ankizy vavy ihany koa izany. Amin'ity taona ity dia hibanjina ny hoe mifaka ny eto amin'ny faritany, hifaka amin'ny tenin'Andriamanitra ary hifaka amin'ny fanabeazana skotisma ary fototra amin'ireo ireo fandaharana rehetra ho tanterahan'ny faritany ka ny viana dia ny miabo hatrany eo amin'ny sehatra rehetra ninona atao naiza aleha dia ny tany ny finoana ao ampinga no tazomin'ny tsirairay. Tonga nalotrina izao fanokafana ny taom-panabeazana vaovao sy ny taom-piasana vaovao ho an'ny faritany tily Analamanga Atsinanana izao moa ny fobe pikambanana na ho an'ny mpanazava izany na ho an'ny fobe tily izay notarian'ny filohan'ny komite lehibe. Tazana teto ihany koa ny filoha fobe an'ny tily eto Madagasikara sy ny filoha fobe mpanazava. Ankoatr'izay dia nanotrina azy ireo ihany koa ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny fobe pikambanana eto Madagasikara. Mirary ny sosi ny tsara rehetra ho an'ny faritany tily Analamanga Atsinanana tano ary ny finoana ho apinga. Dia miraso ho an'ny faritany Analamanga Atsinanana isika amin'izay asa fanabeazana ny tanora eto Madagasikara izay satria anisan'ny sehatra anankiray zany manabe ny zanakitsika ary ny fikambanana skotisma
ireny. Toizantsika ny fampalambavao amin'ity ala ity makasika ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra dia memanomboka mitohana sady indray zany eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao ray volana milohan'ny faran'ny taona izao. Na izany izy nefa dia ina ho miamafy kokoa izay fitohanan'ny fifamoivoizana izay rehefa akatoka ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona ho avy eo. Nanao ny fanadidina anjaminana menjanahary sy afitra lalaina. Efa saika feno mpivarotra avokoa ny arabe amin'izao fotoana izao amin'ny faritry Mahamasina fa indrindra ny etsy-andohana Analakely miazo ny arkady ary ireo karazana entana rehetra no amidy eny an-toerana fa indrindra ireo fitaovana ilaina mandritra ny fety toy ireo fanaingo samihafa. Izany hoe toy ny efa bazary de Noël kely mihitsy ny eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Vokana nefa dia miatery ny lalana, misy aza nefa tsy afaka andehanana intsony ka mampitombo ny fitohanana eny amin'ireny faritra ireny. Ankoatra izay dia tsy mifidora ihany koa izay fitohanana izay fa na fotoana mahabe mpampiasa ny arabe na tsy dia misy foana izany. Miteraka fahatarana ho an'ny mpianatra sy ireo mpiasa ny fitohanan'ny fiarakodia rehefa maraina iny. Ho an'ny mpitatitra kosa amin'ny fitateram-bahoaka indray sy ny fiarakaretsaka dia maro ny faty antoka, mitombo ny ora hijanonana amin'ny toerana feno azy ireny ka mitombo araka izany ihany koa ny fandaniana ny solika zara raha lasa versement ho an'ny tompony fiara sisa ny vola azon'izy ireo. Andrasana araka izany ny fandaminana nataon'ny tompon'andraikitra amin'ireny toerana ireny amin'izao akatoko ny fety krismasy ny faran'ny taona izao. Notanterana omaly kosa ny fampahafantarana ny andraikitry ny FAO amin'ny fandaranana ny fanjonoana any an-dranomasina amin'izao fotoana izao. Tokony ananantaratasy avokoa mantsy ireo rehetra izay misehatra amin'ny fanjonoana eny amin'ny fari-dranomasin'ny Madagasikara ho iatrany izy ireo. Nanao ny fanadidina fanelarandriana tenaina sy afitra lalaina. Manandanja indrindra eo amin'ny teokarena eto Madagasikara ny jono ka raha rovana izany raha ny fanazavana talenjono omaly nandritra famelabelan-kevitra ny arana tamin'ny FAO. Tanjona amin'izany ny anafoanana tanteraka ny fanjonoana tsy ara-dalàna any amin'ny fari-dranomasin'ny Madagasikara. Fantatra mantsy fa tsy ampy ny lalàna amin'ny fehizany raha eto amintsika. Misy ihany koa ireo olona efa tratra tamin'ny fanjonoana tsy nahazoana lalana saingy tsy mbola mipetraka tsara ny lalàna mikasika izany teo aloha. Amin'ity kosa vao izy izany lalàna izany izay hosoiny avy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny lalàna mikasika ny jono dia sy ny côte de la peste dia lany tao amin'ny antenemeran-dolona tamin'ny habibina zany. Famoahana azy sisa mandala tao amin'ny haute cour constitutionnelle dia vosoiny avy ny izay filoham-pirenena lany mivoaka dia ampiarina. Tena misongadina zany dia hita zany hoe misy ny tsy ampy zany tokony ampiana ao amin'ny lalàna mifehan'ny jono. Ohatra zany hoe mila ny zavatra re zany dia mila misoratra daholo ny fomba fanaovana fitsiriana. Tsy hoe misy zavatra natao teto fa mila soratana vao anaty lalàna daholo zany. Izay dia tonga amin'ilay nareo manambara hoe acta non verba. Mila misoratra fa tsy ambava fotsiny. Ohatra zao resaka ny fomba fiaraha-miasa zany fanaovana fitsiriana. Ny APNF no miandraikitra ny fidirana sambo eo amin'ny serana resaka port. Ny CSP ministéran'ny jono eo amin'ny fitsiriana raha misy manao fahadisona na tsy manao fahadisona ilay sambo mpanjono. Ohatran'izany mila arindra tsara zany zavatra zany. Tsy hisy intsony araka izany ny jono tsy ara-dalàna rehefa mipetraka ny lalàna vaovao mifehy azy io.
eo amin'ny lafiny fanabeazana akoatra ny tsy fanjari-tsakafo dia anisan'ny antony tsy mahatonga ny ankizy ho any an-tsekoly ihany koa ny tsy fampin'ny fitaovana raha ny fanazavana izay noentiny Rotary Club. Akoatran'izay dia fantatra ihany koa fa misy ny tsy fananam-bola ny ray aman-dreny tsy ahafahan'izy ireny zany miditra an-tsekoly. Araka izany dia mila ampina ireo ray aman-dreny amin'ny fandefanany zanany iny anivon'ny sekoly. Tokony tsy andry ny fitondram-panjakana foana na izany aiza nefa amin'ny ray aman-dreny amin'izany fanampiana izany, fa ireo izay afaka manampy dia tokony anampy. Iray amin'ireo nanampy ary ity fikambanana Rotary Club ity. Anja minana mizanary sy afitra lalina no nanao an'izay fanadadiana izay. Miisa 2 ireo mpianatra eny anivon'ny EPP Ivandry no nisitraka ireo fitovam-pianarana avy amin'ny fikambanana ROTARACT Ivandry. Akoatra izay dia nahazo fanampiana maimaimpona ihany koa amin'ny alalan'ny fandoavana ny saram-pianarana ireto ankizy ireto. Izany no natao dia mba entina ampihenana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'ny famodirana an-tsekoly ny zanany. Ny fanampiana ireo mpianatra any amin'ny ambaratonga ambany tahaka izao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny asa ataon'ny fikambanana ROTARACT Ivandry raha ny fanazavany izy ireo mba hisorohana ny tsy fahaizana manoratra sy mamaky teny eo amin'ireo ankizy. Lera sy programme bourse ho an'ny taona 2024 sy 2025. Tsy hetsika ity moa dia karakarain'ny ROTARACT Ivandry izay ambany fiahiny Rotary Ivandry. Io bourse io zany dia ohatran'ny hoe mandray an-tanana fianarana mandritra ny année scolaire dia mitohy izy io ka hatramin'ny classe terminale. Zany hoe fifanarahana amin'ilay ray aman-dreny sy ny zanany zany dia hoe mila mianatra tsara ilay zaza, tsy mahazo miredobina. Manampy ny ray aman-dreny ny fanomezana tahaka izao raha ny nambaran'izy ireo na dia amin'ny sekolim-panjakana aza ny zanak'izy ireo no manovo fianarana. Fa mahazo fanampiana ny ankizy dia mba manampy amin'ny fahasahiranana fa ny fiainana sarotra dia mba fazana fa mahazo fanampiana. Faly ihany koa ireo mpianatra izay nanontaniana nandray ny fitaovana nomeny ny ROTARACT Ivandry azy ireo. Zao vao mahazo an'ilay fitaovana fa efa iarany mianatra tato. Manosika na mianatra tsara mianatra tsara. Efa fanao ny ROTARACT Ivandry izay ivondroan'ny tanora 20 hatramin'ny 30 taona moa ny hetsika tahaka izao ary fanampiana avy amin'ireo olona tsara sitrapo no ahafahany manao ny asa sosialy tahaka izao. Antony iray mahatonga ny fiparitany valana entina eto amintsika kosa ny loto izay miparitaka eran'ny tanàna mba ho fisoroana izany ary dia nisy ny fanadiovana tanàna sy fandarahana DDT nataon'ny fikambanana zagasy etsika ara-tsosialy izay fanaon'izy ireo isaky ny sabotsy moa izy ity ka izay no lanasa nataon'ny fikambanana tamin'ity androany ity. Nanatrika izany tanterabe ny lalana sy tiavana rakotondrena. 10 isaky ny fokotany ireo mpikambana eo anivon'ny fikambanana zagasy no nisahana ny fanadiovana vaobe sy ny fanondranana DDT. Izao no natao dia ho fisorohana sahady ny aretina toy ny pesta. Akoatr'izay dia manampy amin'ny fizarana ara-pahasalamana maimaimpona ihany koa ny fikambanana. Hoe rehefa tonga ny aretina zay vao hoe hetsika daholo tsika menakavy. Izay no anton'izao hetsika izao ary ihany koa fampandraisana andraikitra andreo atao hoe mpikambana atao anatin'ny fikambanana zagasy memohatra any anatin'ny fokotany ihany fa tsy voatery hoe misy tambiny foana ny zavatao vao hetsika satria ny olona hiasa amin'ity androany ity dia misy daholo ny 420 fokotany ato ambobotany faharoa manao fanadiovana daholo amin'ny mpikambana zagasy dia maimaimpona no anataratairahan'ny-mpikambana an'izay hetsika izay ary ho isy isaka sabotsy dia ao anatin'izay satria ao anatin'ny vina zagasy misy an'ilay hoe fitsaboana tokony atao maimaimpona amin'ireny atao hoe CSBD na dispensaire sy amin'ny urgence ireny dia amin'izay fotoana izay no hanomezana fanampiana ihany koa andreo izay atao hoe manana soritra aretina amin'ny fividianana fanafody rehefa vita amin'ny fizaham-pahasalamana maimaimpona ihany. Mbola hitoetrany moa ny hetsika ara-tsosialy izay ataon'ny fikambanana zagasy ho fitsinjovana ny mpiarabelona.
tsy manao politika kosa ny fikambana ny fiangonana vaon'oloko raha ny fanazavana zay nentiny mpitarika izy ireo tamin'ity androany ity nambaran'izy ireo zany fa malalaka ny poiny rehetra ao amin'ny ifidy izay kandida mety aminy ho amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena mazava ho azy fa tsy anohana kandida ny fiangonana androany nisy ny etsika izay nanasana nyireo pino eo anivon'ny vaon'oloko sy ny mpanao politika etsika izay nampitondrana ny loha hevitra hoe fizarana fahasoavana nanatrika izany fizarana fahasoavana zany anja minana menjanary sy hafitra lalaina nanao ny fanadiadiana lina ho amin'ny fitoviana ny olona lina ho amina tontolo vaovao ny olona dia ho amina famatorana ara-panamisimisy kokoa satria dia noheverina fa efa samy mba nanao zay mba tandrify avy ny mpitondra sy ny tompony andrakitrarehetra dia mba mitodika aty amina mpitondra vavahana indray zany zao ny aty amina fivavahana indray zany zao ny fon'ny vahoaka dia zay no isan'ny zavatra lehibe ny am'izay fantanina zay fa tsara nefa manamaritra ho antsika mpijery fahitalavitra ho antsika mpian'ny onjam-peo fa itetsika ty moa dia nanasana ny mpitondra fanjakana ny kandida indrindra ao anivony hoe hitao anatin'ny deuxième tour tsika ny vahoan'olo kokoa ny tsy manao politika. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia manao antsoavo amin'ny tsy fahasalaman'ny ankizy any Afrika afony ny UNICEF amin'izao fotoana izao andeha hoarantsika izay fanadidiny zay hanointy ny finaritra rakotomafo. Ny kibo lehibe ny hoditra amin'ny taolana ny volo miloko izay no hita eny amin'ireo zaza afrikanina afovoany ao amin'ny fohy be mahasalama io misy ny fanaovana hetsika filanjana ataon'izy ireo isan-kerinandro mba handinihana maika ny toe-javatra iainany ary ezaka ny hamonjy arak'izay tratra ireo zaza ireo ny fitomboan'ny tranga hita ato amin'ity fohy be ity izay mihamaro tokoa ny renin'ireo fianakaviana tsy manapetra araka ny fanamarian'ny mpitsapo-panampy Estera. Mihamaro hatrano ireo tranga hita any amin'ny fohy be toerana hikarakarana ireo ankizy ireo teo ny zava-misy samihafa ny ady izay niseho ny fahantrana izay tena manjaka tokoa antony nahatonga ny fiakaran'ny tany izany. 10 taona taorian'ny fiandohan'ny krizy dia mahatratra 2.7 ny mponina ny fahantrana ary ny tanora toan'ny Monique izy dia efa hiala amin'ny toeran'io izay nitsabony ny zanany lahy nandritra ny 3 herinandro noho ny tsy fampiany sakafo. Nanontany an'Andriamanitra hoe nahoana izy no nametraka izany tamiko sy ny zanako tsy nanana fanantenana intsony aho ny zanako moa izay mbola tsy mihinana fa tsy ny ronono mandray ny fitsaboana tsara izy ary mahatsapa ny fahatsarany azy ao. Ankoatra ny fanafody ny ankizy tsirairay dia mahazo fanampiana amin'ny sakafo avy amin'ny UNICEF ny peuplinaot karazan-tsakafo iray manan-karena izay ahafahana manonitra ny tsy fampiany sakafo tahiry-tsakafo manamarina ny tantara momba ny fahazazana ao amin'ny Repoblika Centrafricaine hatramin'ny taona 2024. 5 ans de crise en Centrafrique, 5 ans de crise aiguë. Crise mandritra ny 10 taona any Afrika afovoany, crise mafy 10 taona, ankizy araka ny mahazatra ny tena mizaka ny mafy izay tena misy fiatraikany ratsy amin'izy ireny. Taorian'ny kajy nataon'ny UNICEF dia misy 2.5 tapitrisa ireo zaza mila fanampiana ara-pahasalamana maika ary ny 1.7 amin'ny firenena ihany koa. Tapitra ny fampanambavao antsika ho amin'ity sabotsy alina ity mankasirika ny indrindra tompokilasy sy tongovavy niaraka taminay hatramin'ny farany azadino ny manaraka ny famerenana warinina ny film voalohany ary amin'ny dimora sy sasany maraina mametraka ny manapitafa ho amin'ny alatsanaindray ary tompokilasy tompovavy.